Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratray dia alakamisy maraina fa 7 volana janoary ity. Saotra an'Andriamanitra isika fa mbola mibosaka amintsika mandrakariva ny fahazavany ary ihany koa mbola mandray ny fahasoavan'ny Tompo hatrany isika. Aloha indirantsika ny amin'ny mofonainana io dia hivavaka isika. Rehetra ny malala tsara ny azan-danitra atolotra ianao ny dera, ny laza, ny asa sy ny voninahitra. Noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola velinaina izahay amin'ity maraina ity. Misaotra Tompo izay mbola eo ambany fiarovanao hatrany izahay. Misaotra ihany koa satria ny fanahinao masina dia miasa eo anivonay tsirairay avy. Ataovy fitaovana mahomby ho fampiroboroboana ny asanao sy fampisehoana ny voninahitrao izahay, ny fiainanay rehetra ary ihany koa mba ho antom-pisinay mihitsy ihany koa izany. Indray ny teninao izay ankehitriny Tompo dia omeo toe-tsaina mendrika afaka mandray an'izany tokoa ary aoka ovaova amin'ny fomba manokana izay amin'ity maraina ity. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao hoe sakaisakaiky noho ny rahalahy i Jesosy. Nalaina amin'ny ohabolana 7:24 manao toy izao: fa misy sakaiza tia izay mifikitra noho ny rahalahy aza. Amen. Isy mandrakariva ny fahadisom-panantenana kanefa ataovy ao an-tsaina lalandava fa Jesosy ilay mpamonjy velona sy nitsangana tamin'ny maty, izy irery ihany no mpanavitra sy mpamerina anao amin'ny laoniny indray. Tianao izy ary tsara kokoa ny mizara ny fitiavany noho ny miray latabatra amin'ny zanak'Andriana ary ka ho tafasaraka aminy rehefa avy eo. Manatona ny Jesosy isan'andro fa tena tianao tokoa izy. Sokafo azy izay tsy misy fepetra ny fonao sy ny mombanao rehetra. Tsy mba misy fahadisom-panantenana ao aminy. Tsy ahita mpanolo-tsaina na mpitaridalana mahatoky na koa fiarovana azo antoka mihoatra azy ianao. Nandritra ny fizahan-toetra rehetra nanjohanao dia nisy namana anankiray nitoetra teo anilanao mandrakariva. Izy moa nilaza hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Impirimpiry nefa ny Tompo no nafoy noho ny fiarahana amin'ny hafa na koa ihany koa noho ny zavatra tsy tena misy antony loatra. Tsahantsika kory ara ny ahatonga ny anarana ho voatondava eo anatin'ny vavaka izay ataontsika ary ihany koa ny fitiavany sy ny fahatsiarovana azy dia tsy dia ao am-pontsika kory aza. Tsara izany hoy ilay mpampianatra tsy rototra manjary ataontsika tahaka ny olombelona be loatra indray aza i Kristy amin'izany. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia manome toky fa ireo foto-kevitra ireo indrindra ny tena tokony hananantsika. Io tsy fisian'ny fomba fijery mahasoa sy mazava tsara mikasika ny Kristy io dia tena manakana ny maro. Tsy hanana fanandramana tena izy mikasika ny fahalalana an'i Jesosy Kristy Tompontsika. Izany no antony mahatonga ny olona maro ho feno tahotra. Izany ihany koa no mahatonga ny olona maro feno ahiahy ary misy aza karazan'olona malahelo lava mihitsy. Manjavozavo sady maizimaizina ary mahavery hevitra azy ny foto-kevitra izy ireo izay mahakasika ny Kristy sy ny trafim-panavotana sy ny trafim-pamonjena. Raha misy ny fotoana ilain'ny olona ny fanatrehan'ny Kristy eo ankavanany dia amin'izao fotoana izao indrindra izany. Rehefa tonga tahaka ny ranobe izay manafitra manko ireo fahavalo ireo dia amin'izany fotoana izany ny fanahin'ny Tompo no anangana fanevana ohatra azy. Izany tokoa ny asarobidin'ny firaisana amin'ny Kristy. Tombontsoa ho ahy, tombontsoa anao ny mifaly ny amin'ny firaisana tahaka an'izany. Raha ohatra ka tena katsahantsika tokoa ny momba azy. Anananao ny toky izay maharitra mandrakizay fa manana namana izay akaiky kokoa mihoatra noho ny rahalahy ianao. Manana namana izay tsy tonga hitsikera
na ihany koa andatsa fa manana namana izay mandeha mba mpitiavana ary vonina nandray antsika amin'izao etantsika zao ary vonina ny anome ny hery sy ny ankahery antsika mandrakariva. Raiso toky sy mpamonjy anao Kristy, manatona azy ary avozo mandrakariva ny fanoloran-tena, lazao amin'izay rehetra mampangetaheta sy izay rehetra mahalatsa-dranomaso aminao, fa vonin-kiaino anao izy. Ivavakisika irainay masina tsara ny an-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany amin'ity. Saotra Tompo ao satria ianao tokoa ilay namanay mahatoky, tsy tonga ianao andatsa na ametra-panontaniana eny fa hatramin'ny fomba fiainanay izay fahitanay fa tsy mety aza, fa tonga kosa ianao mba hanome famindram-po sy hanome fihavanana eo aminay sy ianao. Tompo fantatrao ny anatin'ny fonay tsirairay avy, indrindra izahay izay manaraka izao fandarana izao, na ny kely na ny lehibe dia maro no anatin'ny tebiteby sy ny ahiahy, maro ny kivy ihany koa, mametraka fanontaniana ny amin'ny hoaviny, mametraka fanontaniana ny amin'ireo zanany sy ireo ray aman-dreniny. Dia fantatrao Tompo fa ny angatanay aminao dia ny tantananao ny fiainanay, ka ianao izay fanilaza fa hoentinareo aty amiko ianao ny enta-mavesatrareo dia omeko fitsaharana, dia izany indrindra no angatahanay ianao mba omenao fitsaharana izay. Ka ianao ny hamala ny fahatorana rehetra, nala ny fahakiviana rehetra, ka hamboly zavatsoa manam-paharetana ao anatinay tsirairay avy, mba ahafahanay mitondra fandresena izay fa azonay avy ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.